Androantsika de iresaka momba ny fandehanana mianatra aty Etazonia. Ifantoka betsika am'le hoe am'fotoana ahoana ny tokony miomana raha andeha hianatra aty Etazonia sy ny sisa sy ny sisa. Satria zay no manampy anao zany manome chance anao bebe kokoa azahoanao zany vatsim-pianarana tsaratsara kokoa. Le izy aloha zany de miankina be am'le hoe inona ny diplôma tianao alaina na bachelor na master na PhD. Ao am'grade school aloha zany misy karazana diplôma be da be misy ny JD misy ny master tsotra, misy ny specialized master, misy ny MBA misy ny MD sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha ohatra ary ianao ka te hanao bachelor aty Etazonia de roviny ianao no tsara miomana. Mialohan'izay en général aloha misy point ianganan'ny université rehetra aty Etazonia n'inona zany karazana diplôma. Ny point iangan'zareo de ny transcriptanao sy ny naotina examen standardanao, zany hoe jeren'zareo zany hoe misaligner amin'ny ny standardan'zareo ve zany reo naotinao reo. Ny transcript aloha zany le naotinao tany am-pianarana de le naoty na examen standard, zay zareo vao mandeha any amin'ny zavatra hafa. Raha ohatra ianao ka hanao bachelor de any amin'ny classe de seconde any ianao zany hoe ny rehetrarehetra aloha zany tokony hoe any am-base de efa miomana tsara manao tsara naoty tsara foana. Fa raha hanao bachelor ianao de any am'classe de seconde ianao mila tena miomana tsara satria raha hanao bachelor hiditra hanao bachelor aty ianao de ny naotina troisième trimestre seconde, troisième trimestre première, troisième trimestre terminale miampy ny relevé de noten'ny bac sy ny diplôman'ny bac no alainao de alefanao any am'le université. Jerena igny atambany am'lay naotina examen standardanao. Rehefa hitany hoe mandinika izy hoe mampiakatra an'le ranking-ntsika ve ny fandraisana an'ty ankizy ty par rapport am'ty data ananantsika ty sa misintona midina an'lay ranking-ntsika. De raha vao misintona midina an'lay ranking-n'zareo ny transcriptanao sy ny naotina examen standardanao de refuseny ianao, tonga de refuseny ianao. De zay no mahatsara an'le hoe miomana de ny any amin'ny classe de seconde. Zay am'zay zareo rehefa hitany zany fa mety tsara le izy tsy misintona an'le ranking-n'zareo midina de zay zareo vao mijery ny hoe ohatrany ahoana am'zay ianao ty raha tsy resaka fianarana no jerena. Jereny ao am'zay ny lettre de recommandation anao, jereny koa ny activité extra scolaire nataonao zany de ho an'ny bachelor zay no ijerevan'zareo anazy. De hafa io fomba fijery io rehefa tonga ao amin'ny grade school ao fa aty Etazonia zany efa fantatry ny ino ty izy ty université hoe ny ankizy avy any amin'ny lycée miditra hianatra aty amin'ny collège de tsy manana expérience professionnelle firy de any no ijerevany hoe ohatrany ahoana ianao am'maha olona anao, ohatrany ahoana ny fiara-miasanao amin'olona zany. Rehefa ao am'grade school le izy de miova zay fomba fijerin'zareo zay satria ohatran'le teo ihany ny tsara iomananao aloha zany de ataonao tsara mihitsy ny tany am'première année, deuxième année sy ny sisa de alohan'ny anaovanao application amina grade school ty na master na MBA sy ny sisa rehefa grade school de mila manana équivalent na bachelor aty Etazonia ianao. Ny officiel aloha am'zao de ny master 1 any Madagasikara no équivalent aminazy. De ataonao tsara zany naotinao tam'reny rehetrarehetra reny de ataonao tsara koa ny naotinao amin'ny examen standard. Iny no ingain'zareo atao base. Fa mahasamy hafa aminazy tam'le bachelor teo de tsy de mandraraha loatra am'zay izy an'lay activité extra scolaire satria nahoana? Aty Etazonia mantsy misy karazana ankizy ohatrany any Madagasikara hoe niditra nianatra izy maternelle de vita ny fianarany PhD ohatrany. Zay le antsoin'zareo hoe K through JD na K through MBA na ohatran'zany.
De ny ankamaroan'ny olona mahazo an'ireny vatsim-pianarana tsara reny a de le olona tena manana an'le finiavana hoe handalina kokoa zany hoe ny olona efa nandeha niasa tany izy a, te handalina kokoa an'le zavatra izy a, de reny no tena mahazo indrindraindrindra le fahafindrida. Rehefa tsy manana an'zay nefa ianao a tsy maninona fa mety afaka miady varotra am'zavatra hafa ianao ohatrany hoe hanaporofoka fa mahay miara-miasa aman'olona tsara de nanao stage ohatran'zao a, nanao projet ohatran'zao sy ny sisa sy ny sisa. De any no ijerevany an'le momba anao zany, ohatrany hoe mila tsaratsara aloha zany ianao manana recommandeur anankiroa akademikany anankiray de professionnel anankiray raha resaka grade school no resahana. De ankoatran'izay a, mila porofonao koa ao amin'ny mitovitovy an'ny lettre de motivation moa izy fa arakarak'le type an'le sekoly a, ohatrany hoe MBA, JD, PhD, misy an'zay hoe letter of intent zay a. Any zany ianao raha ohatra ianao ka tsy manana expérience professionnelle de any ianao no manindry tsara hoe zao a ny zavatra efa nataoko a, de zao mampatonga anahy manao an'ty a, sy manao an'ty a, sy manao an'ty. De zay mampatonga anahy te hianatra an'ty ohatrany. De izay rehetrarehetra zay a no fikafika kely aloha zany a azo nozaraina androany. Raha ohatra ianao zany ka te hampitombo an'io chance-anao a hahazo vatsim-pianarana aty Etazonia de any am'ireo fotoan'ireo ianao no mila miomana. Raha ohatra ianao ka efa mi-passer reo fotoan'ireo a de afaka maneho ny maha-izy anao a am'zavatra hafa efa noresahako teo. De zay aloha ny androany fa de am'manaraka indray ary mazotoa.